Alany talata voalohany volana oktobra taona 2024 manolotra ny araba indray tomboky lasy tomboky vavy ary tonga soa atao anatin'ny fotoanany fanomezana dia ny andraisantsika ny vahin'ny fandarana zoiteny amin'izao alina izao Andriamatoa Ratsietson Jean-Jacques izy dia paitoekarena sady filohan'ny FMI malagasy ihany koa efa candidat filoham-pirenena tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 lasa teo ary tao anatin'ny kolektifa ny malagasy ihany koa ny vovonana nisy azy atao anatin'ireny fifidianana solombavambahoaka ireny. Miaraba tompoko dia misaotra betsaka manaiky ho vahiny hatrany eto amin'ny fandarana zoiteny. Ya miarabanao miaraban'ny malagasy rehetra manaraka an'ity fandarana ity dia miaraban'ny teknisianina koa raha tsisy ny teknisianina tsy afaka hanao n'ity orona sarotsy. Marina mihitsy zany. Eny ary amin'izao takariva izao fanontaniana voalohany angamba aloha apetraka amin'Andriamatoa Jean-Jacques Ratsietson dia ny fahitananao ny joro niaraka tamin'ny candidat ben'ny tanàna tahina Razafinjoelina teny amin'ny OVEC izay no nahitananao tamin'ny fahitalavitra sy ny fampahalalam-baovao samihafa nisy ihany koa ny faneho-kevitra nataonao tamin'ny mpanao gazety nandritra izay fotoana izay fanontaniana avy hatrany no apetraka amin'ity alina ity Andriamatoa Jean-Jacques Ratsietson ny tolona nijoroanareo teto amin'ny firenena hatramin'ireny fifidianana filoham-pirenena ireny mbola mitohy hatramin'izao ve izay tolona izay ary lalana nohizana an'izay ve ireny fijoroanao niaraka tamin'ny candidat ben'ny tanàna tahina Razafinjoelina ireny? Ya araky ny tenen'ny candidat ben'ny tanàna mitohy ny tolona izy no nirotsaka taminay tenoko aloha dia manohana azy manao avy eo angamba ny namanay sasany avy amin'ny kolektifa malagasy samy teny ny heviny fa mino aho fa anohana ny candidat ben'ny tanàna tahina Razafinjoelina daholo izahay menakavy. Tsy tapitra koa ny tolona raha lany ben'ny tanàna ary izy satria azadino fa ny ben'ny tanàna tsy afaka mampidina ny vidim-piainana, tsy afaka mamany olona ny jirama, tsy maintsy ny fanjakana foibe no afaka mamandreny olona ireny satria ny asan'ny ben'ny tanàna dia resaka mahakasika ny Antananarivo fotsiny, Antananarivo tsy Madagasikara. Izany hoe tsisy olona na intenako niza tsy afaka hiteny mihitsy raha lany ben'ny tanàna dia ho ampidiniko ny vidim-piainana eto Antananarivo dia ataoko sambatra daholo ny eto Antananarivo, tsy afaka hiteny an'izay. Fa io ny vahaolana amin'ny ankapobeny fialana amin'ny fahantrana tsy misy afa-tsy ny fanjakana foibe. Ny vahaolana misy fa zareo no tsy mihaino fa ho resantsika eto izay. Ao anatin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ihany koa aloha ao anatin'izay fifidianana ben'ny tanàna izay ny raha nahita moa ny ambiance politika amin'izao fotoana izao Andriamatoa Jean-Jacques Ratsietson ahoana ny fahitanao aloha ny ambiance politika aty amin'ny fanoherana sy ny hoe fametrahanareo an'ilay tena fanoherana tianareo apetraka eto Madagasikara araka ny nambaranareo hoe mila fanaovana politika miova eto Madagasikara. Dia izany angeny no tonga ny tenako niary ny candidaturany filoham-pirenena taloha Marc Ravalomanana. Za tsy manohana azy, za tsy tima, za tsy manohana azy ho tonga ben'ny tanàna fa za manohana ny afahany mirotsaka ho ben'ny tanàna. Izany angeny natao hoe demokrasia zay fihetsika nataonay izay satria mino aho fa tsisy manameloko an'izay ireo namako zay hetsika nataonay izay dia mampiseho fa ny demokrasia ranga dia mijery ny adversaire-ko fa mijery amin'ny famarinana rehefa marina tokana rehefa misy ny famarinana dia tsy maintsy miaro ny famarinana ianao na adversaire anao ary izy. Ny fitondrana ange matahotra Marc Ravalomanana za miaro an'ny Marc Ravalomanana ireny za nge fa mahafantatra fa ilatsaka ben'ny tanàna tahina Razafinjoelina fa zay tsy matahotra azy satria izany natao hoe demokrasia. Rehefa anatin'ny demokrasia anao tsy mila matahotra ny adversaire anao ianao fa mila matoky ny herinao ianao. Dia zay nataoko hoe zay hoantsika io ho avy tany Razafinjoelina samy teny eto fa izy dia hiteny hoe zay zavatra teneniny ao ho tanterahana fa tsisy fampanantenana pokaty ao na ray azy. Anisan'izany zany izy tsy hiteny hoe ampidina ny vidim-piainana eto Antananarivo, tsy anjarany izay tsy inona. Resaka etra no azo ny tenenina na resaka
fanda fepetra mahakasika ny tanàna Antananarivo resaka ny mety tsy maintsy resaka ny inona programmany izy za tsy afaka resaka amin'ny tenany ary mbola tsy fotoanany zao iresaka amin'ny programmany izy momba nyreto embouteillage reto téléphérique avy mivaolana sa tsy téléphérique resaka amin'ny programmany izy momba ny fanarinan'ny fako sy ny sisa de avy alao izy niteny fa zay zavatra ho tenen'ny Taina Zafijoelina de minonareo fa ho zavatra azo tanterahana ary ho tanterahany daholo ny zavatra ho teneniny ao fa tsy isy fampanantenana pokatina ray aza zay ny tonga de azoko ambara tsy miambamba eto tsy azo lalovan'izay fanontaniany zay satria mazava zany zay hoe ny titandrazana no nanolotra ny Taina Zafijoelina ho candidat be ny tanàna fa mazava zany fa ny collectif zay niaraka taminy dia manohana arak'izay nambaranao teo zay fa ny fiainam-pirenena no isan'ny tena mbola manahirana ihany koa am'izao fotoan'izao eo ihany le tontolo politika Andriamatoa Jean-Jacques Ratitson fa ny vahoaka malagasy dia mbola ao anaty fahantrana lalina am'izao fotoana izao ary mbola nanaiky an'izany indray ny filohampirenena atao amin'ny fahitalafi-panjakana omaly raha nitokana fitaovana samihafa moa zany dia nisy ny fandarana izay nanontaniany mpanao gazety namana azy tao dia laza izy hoe tena mbola ao anatin'ny fahantrana ary manaiky an'izany fa mitady vahaolana kosa izy raha ny nambarany ary izany ny anton'ireny fandehanana makany ivelany sisy ireny hitady vola indramina hitady fiarah-miasa hitady zavatra maro isan-karazany ahafahana aloha mamaha an'izay azo vahana amin'le olam-bahoaka ahoana ny fahitanao an'izany tena mampime fa maninona moa tsy manana vahaolana tsika fa tsy hoe nitady volany velany tena veriko eto tsindriko eto tsika zao nge fa mitrandraka are-pireneny tany saina eto efa mitrandraka nickel mitrandraka cobalt mitrandraka ny ilmenita mitrandraka ny vy any soalala tsy lazaina ny volamena tsy lazaina ny safira fa maninona ianao mbola hoe makany velany hitady vola za miteny hoe raha tsika efa eo ampitrandrahana tsy misy na vary ray vety ara makany amin'ny vahoaka na afaka hitondra vahaolana rovina zany tsika reo fitrandrahanireo a vao isy fiatraikany any amin'ny vahoaka tena apetrako eto ny fanontaniana fa raha nareo tondra fanjakana raiso ny QMM 5 taona izy nefa teto 5 taona izy milaza fa tsy misy tombom-baritra ny azotsika tany am-boalohany ray isan-jatony de nakarina 2 isan-jatony tamin'ny tetezamita de tamin'ny heritaona 3 nakarina 2,5 isan-jatony zany fomba fanao zany ange mahatonga ny fahantrany eto Madagasikara tsy hainao mitantana an'le are-pireneny azadiny fa tsy olona 10 na 20 amin'ny fitondrana nge ny tompony io 30 tapitra isika ny tompony io mila mahazo tambiny farak'izay nge nareo olona 30 tapitra isa reo fa tsy telefony nareo hoe efa mitrandraka ny any Soalala hatramin'ny androany filohan'ny asate i Andry Rajoelina tamin'ny androny any teny hoe alao mena azy io de vity feraran morytsika rehefa manao trano 12 taona ianao zay ny teny an'izay Andriamatoa Andry Rajoelina aiza le feraran lazainao fa atreto aloha ny feraran amidy atao Madagasikara avy any Turquie sy avy any Afrique du Sud aiza do makaiza do lany le vy any Soalala tena veriko eto tsy anareo rery ny tompony io fa 30 tapitra isitsika tsy azo ekena hoe efa mitrandraka de tsy misy tampony tonga ty amin'ny vahoaka fa makaiza ary reo any amin'ny QMM 2,5 isan-jatony raisitsika zany hoe 7,5 isan-jatony 97,5% omena fotsiny tena hoe omena io alaivo de lasa nareo de mbola nalavaina ray le fepotona nalavaina 5 taona vaovao ndray zany hoe tapitra any amin'ny 2048 zany de zao mba nataon'ny QMM nitakiny 92 millions de dollars atao fampanjakana efa voalohany 15 millions de mbola misy 77 millions tsy voaloha avy aloha izy fa tsy fafana io tsy mila mandoany 77 millions io nareo tsara fanahy be nge zany ny QMM avy eo ndray izy miteny omena 8 millions de dollars andray anjara 8 millions de dollars zay ny fanaovana RN13 mataotra nga misy sao de tsy manao politika tsony ny filohampirenena satria ny filohampirenena ny teny hoe raha fa tsy vita ny RN13 tsy hanao politika tsony izy
de mbola lazay ndray a name 12 millions izy avance ho an'ny dividende ho avy izy miracle tsy misy dividende zany nge raha tsy manao tombom-barotra le orinasa 5 taona izy tsy nanao ina moa tombom-barotra de anao tapoka ave izy de nameny 12 millions le fitondram-panjakana de niteneniny avy eo hoe 40% dividende izy mampatonga ny 2030 omenany malagasy de entre 2031 sy ny 2048 60% dividende fandrika ange zany fampandrisa jira fotsiny ange zany 60% 0 tsy misy dividende eo vary ray vety raha isy ny dividende na ataony 100% dividende aro tsy ampy zavatra omeny atsika tsy misy dikany fa le are-pirenena rofiny zay lasany ange tsy miverina tsony tsy azo ekena hoe izy eo ampitrandrahana de tsy misy tampony na tamberiny makany avoaka malagasy tokony raha vitatsika mitatana tsara nreo tanysaiko reo ny cobalt nickel ny ilmenite ny viany soalala ny volamena sy nretraretra tokony tsy mindrambola ny velantsontsika tokony ahafahana mamerina an'le vola nindramina hatram'izay avy any velany tokony avitana mamany olona ny jirama eran'ny madagasikara mahazo rano daholy tonga ny tokantrano tsaray ny ina moa ny tuyau ny jirama zany ny zavatra tokony vita daholy lalana eran'ny madagasikara raha ohatra aitsika mitatana andreo fa tsy hoe ray isanjato na roa faingo 5 isanjato na 10 isanjato ny alaitsika ny ambiny amena an'le mpitrandraka fa averiko etondray miresaka an'le are-pirenena fa io ange ny vahaolana efa natolotro mbola mipetraka mbola tabatra io vahaolana io azo ny andro ratjoely sy ny ekipa ny raisina ange io fa zanga tompony io efa nomeko itsinina fa zao fotsiny tiako tenenina raha raisitsika ny Comore resaka sandambola tsika ty sandambola atsika ny anjera 7000%, 25 000 francs zany ny 1 euro androandry 25 000 francs raha raisitsika ny nosy rahavavy Comore io akaikitsika io niaraka tao amy zone franc izy niaraka tamin'ny Madagasikara tany amy 84 tany izy niala zone franc ko tsika tamin'ny andro ny dideratsiraka niala tao niala loko kely tsika Comore io tamin'ny 770 niraisina ny etany Comore tsika 770 napiditra ny midy niarana angatany zany tsika ny Comore zavatra efatra ihany isaina amin'ny ratsatanany io isa 2 3 4 no aondrany any velany ilangilangy izy ny mpamokatra voalohany eran-tany 85% ny production mondiale izy manao azy ny vanille fa izy orinatsika lavitra be girofle ary copra io menaka azo avy amin'ny coco zay ny fanondrany Comore tompoko zay efatra zay ihany tsy misy akoatran'izay ny vola azony amin'io am'ireo entana alefany any velan'ireo aondrany any velany zara fa navita ny ividianana vary akoatran'izay zany izy mila devise mila lavitra notsika izy tsy manana rena ambanin'ny tany resaka fiompiana production Comore tam'izany 5 kilao isan'olona isan-taona zao ny eto Madagasikara ny hena hoan'ny malagasy 5 kilao isan'olona isan-taona zay mifinatsika zay ny production Comore tam'izany ny jono zara fa nisy kio tsy ampy kio 4500 tonnes angamba ny jono no ataony satria mbola le jono artisanal ampitoviana am'izay ny sandambola atsika izy zany tena lavitra atsika izy raha atao misy mpanafatra izy mpanafatra lavitra lotsika ny zavatra aondratsika akoatra ny are-pirenena maro lavitra nohony anazy androantsika amin'ny teny zao ny 1 euro 490 francs eo franc comorien ampitahina 25 000 francs vola malagasy raha ampitahina amin'ny CFA mbola resiny Comore CFA 656 francs ny 1 euro de miresaka amin'reto pahito karena ataoko hoe dondrona satria famonon'olona no fanaovana an'izany fampahatra anaratsainy zany hoe ianao rehefa zara fa manondrana ny velany fa manafatra zay tsy maintsy manjera ny volanao io ohatra Comore io proof tsy voatery ianao fa afaka mame ohatra hafa ny États-Unis zara fa manondrana ny Chine manafatra zay tsy zany Chine avany Chine tsy menjera ny dollara hoarina amin'ny vola sinoa tsy marina zany io théorie io fa fampiononana fotsiny hoe
satria anao tsy manotrana be deaibe zany de voatery mionona ianao fa mbola veriko indray aveo indray le zalapay miseho azy may toekarena aloha tenenina an'izay mihitsy mbola milaza indray rehefa tiana tansaka ny vola de andao a anondrana zavatra be deaibe ampitomboana ny fanondranana entana any velany fa nga io fanonandrana entana any velany io nga vitana décret manao décret anao de zay mandeha ny teto amitsika ary a noho io fahantrana io noho ny tsy fisin'ny fanjifana anatiny be deaibe ny orinasa tokony afaka nanondrana tany velany maty daholy resako ny sotema société textile de Majunga io a no mpampiasa olona be rindra atao amin'ny Majunga aminarivony mba tsy te namanalina miaraka amin'ny sous-traitant afa any mpamboly coton mpamboly vovo raisa sotema daholo ny coton tam'izany maty tamin'ny 94 atrina ahoana ny malagasy friperie fekanjony ny any ivelany a mbola misy quota tsy malalaka zany tsy misy zany libéralisme tsy misy zany mondialisation zany fa mandray orinasa hafa ndray bata tery amy digy taty Antananarivo mpanao kiraro teto amitsika nisy ny karama ambandrindry ara-tany fa maninona reo tsy velona verina ndray satria tsy misy tsena anatiny ny tsena ny velany quota io ke tsy décrétenao andeha anondrana de manondrana ianao e tsy misy an'izany io ary ny société rehetrarehetra era-tany io tsy tonga de anangana société de tonga de anondrana any velany tsy miexiste zany tsy misy zany fa reo paitokarena dondrony reo ihany a no mety hieritreritra an'izany zavatra voalohany atao a ny tsena anatiny aloha mamelona anao a de rehefa velona amin'ny tsena anatiny anao ny ambombava no exportenao de matanjaka ianao a de mandeha ny orinasanao ndikan'izany le fianan'ny sandam-bola le fitotonganany sandam-bola 7500% 25000 francs io a tsy misy antony tokony anaovana an'io mbola azo iverana an'io satria décret nametraka ny midy a ny décret afaka mamamy olana foanana fotsiny décret nataon'ny marika ravalomanana tamin'ny 2004 de akarina ny sandam-bola de afaka miasitsika io averiko foana apetrako ambola tabatra ho amin'ny vaolana fa tsy anay io azo atao eto Madagasikara rehefa midina amin'ny ampaivalo no vidiny entana azo atao tsara 3 alina ariary isam-bolana mety efa nohony zany teny an'io moa tsy efa roa taona lasa mety hoe efatra alina io fa tsy maninona fa raisiko hoe 3 alina ihany 3 alina ariary isam-bolana de atao mahazo trano ny malagasy tsirairay anazy le trano ny anaovana an'izay satria midina amin'ny ampaifany aloha ny vidiny entana akarina sandam-bola dia 80 taona izy mamerina an'le vola misy miteny hoe zay zany hitrosa mandrapahafaty de ozy hoe na ianao mitrosa mandrapahafaty na ianao mandoan'io mandrapahafaty fa rehefa maty ianao raha maty ianao alohan'le 80 taona mifindra amin'ny zanakao a mitaranakao a ny trano a sy ny trosa trano vato no avelanao sy 3 alina rary isam-bolana avelanao amin'ny zanakao fa reo zanakao reo afaka 20 taona 30 taona 40 taona ina ny azo ny 3 alina ariary tazomy ny 3 alina ariary aza verina meloa azonao averina na azonao averina meloa azy fa am'izay fotoana zay a raha 3 alina ariary isam-bolana ahafahana manao trano anao trano daholo tsika manana an'io daholo tsika tsy mahafantatra malagasy a mandofa trano latsaky ny 3 alina ariary anao an'io daholo zany malagasy a izakao trano ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa fanaovana trano ohatr'izay tsy mila famatsim-bola avy any velany tsy mila mandehandeha anao mitady vola tsy mila ariary io de vita tsy mila mitady vola ianao tsy mila famatsim-bola avy any velany fa tonga de azo atao io de rehefa manomboka atao io a tonga de hita vetivety tsy misy hery-taona ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa fa am'izay fotoana zay tsy nisehatra ny fanaovana trano fotsiny no iroborobo fa nisehatra rehetra manodidina any amin'ny tourisme malagasy fa maninona moa ny malagasy tsy afaka manao tourisme rehefa miteny hoe raha 1 million gasy afaka mandeha manao tourisme tsisy fandraisana mba iny 1 million eto Madagasikara mbola mila mamorontsika famoronana azy zany sehatra hafa zany fa tsy any amin'ny famoronana asa ary le famoronana asa any amin'ny fanaovana trano a tsy resaka hoe maçon peintre mpandalotra tsy zay fotsiny fa rehefa mitsangana orinasa misy directeur ao misy directeur adjoint ao misy secrétaire ao misy logistique ao misy mpividy entanao misy commercial ao mandeha mitady satria gagasy ray manontolo tonga de hitady hoe anao trano daholo misy commercial ao andeha hitady client sy ny sisa sy ny sisa zany hoe misy juridique ao satria rehefa manao trano ianao tsy maintsy misy lafiny lalàna tsy maintsy raisinao andraikitra misy comptable ao misy contrôleur de gestion ao hitatsika am'zany fa tonga de ny asa rehetrarehetra karazana asa rehetrarehetra iforona fa tsy hoe asana maçon sy manœuvre fotsiny io de izay a
hoy za hoe tsy ilana mitady vola ny velany azotsika tomboka amin'izay eto Madagasikara. Ny harem-pirenena ireo nytonontsika ireo cobalt, nickel, ny ilmenite sy rehetrarehetra tokony ovana fomba fitantanana azy tsy mivoaka eto raha tsy produit fini. Rehefa produit fini nge ny zarainy tsy afaka hitentsony ny QMM hoe tsy manao tombarotra le QMM satria nahoana akora no resahanao amin'ny QMM kit minéral Madagasikara. Ny vidin'ny akora ny Rio Tinto no mametra ny vidiny any ivelany fa tsika mijery baolina fotsiny. Ataony ambany be io tsy manao de bénéfice ny QMM fa le vokatra le akora avoakany eto ataony produit fini ary voavoeniny azony eto ny bénéfice azony. Reo ameny antsika ireo nge zavatra potombary 12 millions etsy 8 millions naovana ny route nationale natrezy pitombary reny potombary reny no ameny antsika fa le milliard any avelany any anazy rery tsy tokony fo am'izay ve tsika malagasy za de miteny hoe mifo aza ranga aza vela tsony rehefa tsy anaiky ireo fitondrany reo fa midiridiry amin'ny zavatra ataony tokony tsy anaiky tsony tsika bradena avoaka fotsiny ny harem-pirenena tsy misy tambony tamberiny amverina aty amintsika na vary ray vety raha tsy miditra any am'le atsika zao ve de mbola problema na rano sy jiro ny jiro mbe leko any fa ny rano ange anisan'ny zo fototry ny maolona tsy tokony isy rano tabaka eto Madagasikara tsy misy tokony malagasy tsy manana rano zo fototry ny maolona nge zany aiza nareo fitondram-patsakana am'zany fa mbola vitan'le any de hitady vola de ahoana rehefa hitady vola ianao izy indray ny amerina azy mbola nle taranak'le malagasy eny efa etsy andaniny le harem-pirenena efa jerevantsika zao alefa fotsiny zay te aka maka ndana maka volamena io mbola tsy mazavy io fantatritsika fa mivolamena teto niala teto tratra tany Afrique du Sud nataiza de hoe izo anjoyany Abu Dhabi moa izay io ataon'ny Emirate io zao zany izy androany direct efatra isan-kerinandro ny vol tsy misy tourista mafeno avion iny efatra isan-kerinandro ranga mandainga ny fitondram-panjakana fa misy antony iny efatra isan'andro mandeha makany io mamoaka harem-pirenena io fijeriko azy zay hevitro zay aloha de tena raisiko de tazomiko satria tsy misy tourista vita Madagasikara afeno vol efatra isan-kerinandro mandavataona de zay nataoko hoe alohan'ny andananareo tady volany velany fa nanareo mahita volany velany de tsy averina fa fanomezana zay de zavatra hafa fa raha mbola hoe tady volany velany atao trosandray tsy manaiky zay reo harem-pirenentsika reo fa mbola misy hafa nge ny tsy miroro mbola tsy niteneniko tsy miroro nge azo exploitena tsara ary tsy laza kory hoe niatsy amin'ny nosy Nil Zepars fa raha aintsika mitatandra tsara fa raha fa kely mizara atsasany atsasany reo vokatra azontsika am'ireo zavatra ahondratsika alainy vazaha tsy ahondratsika moa fa alainy vahiny fotsiny reo za samy teny eto averiko indray tena azo atao gratuit ohatrany talony rano tarony rano tsy mividina vola fa matsaka ny olona de mahazo gratuit azo atao gratuit na tena ataotsika hoe faran'zay vidiny ambany indrindra fa takatry ny malagasy tsy mampanina azy ohatra mandeha mividy mofo izy mandeha mandony jiramany ny rano sy jiro azo atao an'izany io rano sy jiro eto Madagasikara raha itsika fotsy mitatana an'ireo zavatra efa misy akoatra ny zavatra mbola ho avy tsika nge 7 teto Madagasikara de efa nanomboka producteur an'izany niobium zany tsika sisy mahafantatra an'izany tsika eto Madagasikara zany niobium zany métal mamiratra sady gris ny lokony zany métal zany très rare tsy fahita firy nickel sy cobalt nge mbola ahitana ny akafa le niobium fampitedavana satria nahoana io métal io spécial be io 2468 degré io vao mitsonika ary 2742 degré io vao miboboka fantatra momba vy tsy maintsy miboboka izy zay vao alefa anatina molina maka ny forme zay zavatra tianao atao any aminy io niobium io nampiasaina tamin'ny nandehanan'ny Apollo 11 teny amin'ny abakabaka zany ananatsika malagasy tsisy mahafantatra an'izany ny uranium matetika efa nitrandraka ny areva trandraka uranium
tsika rehetrarehetra tsy mahafantatra an'izany fa mijery baolina fotsiny de hijerevana fotsiny le harem-pirenena amen'ny fitondram-panjakana tena hoe omen'ny fitondram-panjakana ny vahiny fotsiny de za miteny hoe safidy roa io ranga na faran'izay dondrina ny eo amin'ny fitondram-panjakana na be deaibe manao an'le fombafomba nataon'ny romivosy reny tsy misy afa-tsy zay fa tsy possible hoe QMM 2,5% ny tsika 97,5% an'le vahiny de anazy dahony de alainy zay tiany alaina tsy possible zany nanga tsy possible fa zay nataoko iza hoe mila mifotsika malagasy tokony tsy anaiky tsontsika fa maninontsika mbola sairana amin'ny rano efa 2024 zao mandehany any za zao tany avany a Côte d'Ivoire ny village rehetrarehetra efa ifidiran'ny rano sy ny jiro ny atsika ny tanàn-dehibe be deaibe ny tsy tafiditra rano tsy tafiditra jiro eto amintsika ny tanàn-dehibe tratran'izany tanàn-dehibe mbola tratran'ny délestage de zay nataoko iza hoe ok zay fampanantenanapokate ok zay ny fanadalana ny lombahoaka hoe mila vola tsy io vola nga io ampelantananao io arem-pirenena io ahoana ny tsy aizanao mamiatika an'io vola ny filohan'ny HCC tam'izany Jean-Éric Rakotarsou ny teny hoe am'ireny fifanarahana reny nge misy natao hoe dôle de ny mbola apiko zao misy ny dôle fa misy koa natao hoe contrat rehefa reo voaporofonao azo porofona moramora fa misy dôle ao misy contrat léonin ao na izanaiza tribunal anao eran-tany mahazo ny rariny ianao fa tsy mety tsony zao ataon'ny fitondram-panjakana zao fampanatena apokaty lazaina teo aloloha teo fa hoe gratuit ny fampianarana tsy gratuit ranga ny fampianarana ny olona rehetratra napiditra mpianatra teo mbola nandoa droit de scolarité daholo zany hoe gratuit zany ny fampianarana tsisy mandoa droit de scolarité manomboka te ankatra any amin'ny aina anjerimanontolo any amin'ny université tokony tsisy mandoa droit de scolarité de aloha avy ara-dalàna ny bourse ro ankizy reo fa mahantra izy de averiko indray ny vahaolana misy azo ampidinina amin'ny ampahefa mividim-piainana meko anareo ny ohatra Komoro raha ohatra ho any atsika ny jera 7000% raha raisina ny critères fondamentaux an'ny toekarena komoriana sy malagasy raha ny atsika ny jera 7000% ny komoriana tokony anjera 70000% de ho avy moa sasan'le misy azo mahiankany azy misy garantie indray misy iteny azay ao misy iteny misy garantie indray ho ny franc-comorien fa tsy misy garantie zany ny franc-comorien ny franc-comorien raha misy comorianina za mahatonga ny comorianina koa mbola be deaibe mandeha mandositra makany am'le faritany frantsay ny comorianina raha mitondra franc-comorien satria franc-comorien io ampiasain'le comore tsy miaraka amin'ny frantsay io ohatran'izay koa ny CFA na mandeha maka izy reo olona reo na ny CFA na ny franc-comorien tsy misy manakalo zany any velany reo volonreo fa tsisy dikany reo vola botra reo azo ny arininy naty zordira tsisy andray koa reo de zay nataoko iza hoe tsika malagasy tokony tonga saina am'izay tena ho za mifoaza fa azavela robanyreo amin'ny fitondranyreo fotsiny any arem-pirenena tsy azo ekeny zao tsy azo ekena eny ary miavaka kely ny fandaharatsika tamin'ity androany ity amin'ny mahasoa iteny azy afatra mafonjy zay nentin'Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson teo zay ary efa nivoiziny tao anatin'ny roa taona raha farankely ny tena naenotsika foana nyzay foanana ny midy sy ny sisa sy ny nambarany rehetra teo zay mety efa amin'ny mpitondra mety efa amin'ny vahoaka ihany koa ny antsony kasitrahana be deaibe anao président Ratsetson Jean-Jacques ny vahiny teto amin'ny fandarana soa iteny androany mametraka ny mandrapitafy fa tompoko lasy tompoko vavy